Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana no iarabananao ry havana ary ampitiavana no hitomananao hiaraka iombavaka isika amin'izao tolakandro izao. Dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny salamo 100 no andeha iarahantsika mamaky amin'izay voninahitra ny Tompo Andriamantsika. Ary araky ny fiainantsika moa dia dika teny iombonana eto Madagasikara na ny diema no amakiko izany. Salamo 100. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobia ny Tompo ripony ny tany tontolo, anaovy fanompoam-pivavahana ampifaliana izy, midira eo anatreny amin'ny ira-piravona. Fantaro fa ny Tompo no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ka azy isika, vahoakany sady andianondry andrasany. Ny vavadin'ny tempolony idiro amin'ny tsaotra, ireo kianja ao anatiny idiro amin'ny dera. Isaory izy ary ankalazao ny anarany. Eny tsara ny Tompo, maritra mandrakizay ny fitiavany ary mahatoky hatrany hatrany izy. Amen. Isaurana, Isaurana, anie Jehova. Andiamani, 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 Tini Israeli. Isaurana, anie Jehova, Andiamani, Izireliani nunana, Izireliani nunana. Isaurana, 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 Mandakiza, Mandakiza, Nianarani manaza. Isaurana, Isaurana, ane Jehova. Andiamanitini Israeli. Isavananye Jehova andiamanitra. Izireliani nunana, Izireliani nunana. Nianarani manaza, Alia Kairaneta, Ueni Kelika, Alia Keratini, Punina, Amen, 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 Amen. Isaurana Jehova. Amen, Amen. Alia Kairaneta, Uani Kelika, Alia Keratini, Punina, Punina,
Andriamanitra rainay io, manondrika ny lohanay sy ny fonay tokoa zay eto anatrehanao, manaja anao zay tompo, manome voninahitra anao zahay, manaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao, ary manatonao ampifaliany zay satria rainay ianao, ary ny fonay manontolo no midera sy mankalaza anao. Ianao no tompo, ianao no Andriamanitra, ary zahay de vahoakanao. Ondry andrasanao zahay, fantatrao amin'ny anaranay tsirairay avy zay, zay manatrika izao fotoam-bavaka izao. Miditra eo anatrehanao zay, mankalaza anao tompo, ianao le Andriamanitra tsara, ianao le Andriamanitra tsy miova amin'ny hery, tsy miova amin'ny fitiavana, le Andriamanitra mandrakizay ary mandrakizay. Mahatoky lalandavy ianao, ary tsy mivadika amin'ny teninao. De misaotra anao zay Jesosy, nanaiko mpamonjy anay ianao, de nidina avy any an-danitra ianao mofo velona sakafo anay. Misaotra tompo, ary de mankasitraka amin'ny fanainao masina zay nomenao ka mampiombona anay ary mampianatra anay mba hitandrina ny didinao ary ahatoky ny fitantananao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no novana izany vavaka izany. Amen. Ny andraisantsika fampahirezana amin'izao tolakandro zao dia araka izay voasoratra ao amin'ny vaovao mahafaly araka ny Marka 7, ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30. Filazantsara araka ny Marka 7, ny 1:30 ka hatramin'ny farany. Andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Dia niala tao amin'ny faritanin'ny Tiro i Jesosy ka nandalo tany Tsidona ary niverina teo amin'ny fariny Galilea. Rehefa avy namakivaky ny faritany atao hoe Dekapôly. Dia nisy lehilahy sady marenina no raikidela, nentiny olona eo aminy ary niangaviny azy ametrahany tanana. De nentiny Jesosy niataka irery lavitra ny vahoaka raha lehilahy, ka noaroniny tamin'ny ratsan-tanany ny sofiny ary nokasehany sady nasiany rorany lelany. Dia niandrana ny lanitra Jesosy sady ny sainto ary niteny tamin'ny lehilahy hoe efata, izany hoe misokafa. Ary niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofindra lehilahy ary niva ny fatorany lelany ka afaka niteny tsara izy. Dia namepetra ny olona teo i Jesosy tsy tantara na aminiza kanefa arakaraky ny nameperan'i Jesosy azy no voamaika koa nampielezany izany. Ary de talanjona izay tsisy ny olona ka vakivava hoe tsara avokoa no nanaovany zavatra rehetra, fa sady nampalady ny marenina izy no nampiteny ny mona. Amen. Mamarana an'ity toko 7 moa de le teny hoe mampiteny ny mona. Rehefa mandinika tokoa isika amin'izao vanim-potoana izao, tao arinan'ny reny valanaretina namely mafy reny ary zay mbola mitomy hatramin'izao, de betsaka ny fitotongan'ny vidim-piainana, ny mahantra ny olona, sahirana, fadiranovana, ary betsaka no very finoana. Miteny mihitsy hoe ganga tsy otsony Andriamanitra, nahoanany de tahaka izao no fiainana ety.
maro ihany ny mangataka sy mitalao fa ohatra ny tsisy zavatra miova ary ho atsika marary na tsika manana fianakaviana ao anatin'ny tsy fahasalamana de maro ny olona no ketraka eo moa ny vitim-panafody zay tsy ho takatra intsony ny valanaretina raha teo manampitrotraka ny toeram-pitsaboana maro tsy ahitana tompona andraikitra miantoraka mivavaka ny olona mangataka ohatrany tsy mahazo valim-bavaka very finoana ny olona androany dia tiampahery atsika amin'ny tompo ry havana misy fahamarinana telo tian'Andriamanitra ampaherezana atsika tsy mandaona mahafoy atsika mako Andriamanitra ry havana fatany daholo le zavatra mitranga ty ambany masoandro ka zany fahamarinana telo izany a no andeha ho jerentsika fa tena tiampahery atsika lay tompo Andriamanitsika voalohany raha ity marika toko 7 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 ty no jerena dia zao no fampaherezana voalohany tia ny tompo ampitaina amintsika tsy misy olona afaka mibaiko amin'Andriamanitra am'izay tokony ataony averiko indray tsy misy olona afaka mibaiko an'Andriamanitra am'izay tokony ataony zao no voasoratra am'ty marika toko 7 ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy averintsika vakina de nisy lehilahy sady marenina no raikidela nentin'ny olona eo aminy ary ny angaviany azy ametrahany tanana ireto vahoaka ireto a de nangataka tamin'i Jesosy mba hanao fametrahan-tanana asitrana le marary le sembana zay no tao an-tsain'reto olona reto zay ny zay nangatahana fametrahan-tanana tsy izany anefa no nataon'ny tompo Jesosy tsy izany no nataon'ny tompo Jesosy satria manana fahefana izy marina fa raha mijery ny vaovao mafalina filazantsara araka ny Luka toko 4 tsika de voalaza ao fa zay rehetra marary de nametrahan'i Jesosy tanana de sitrana Luka toko 4 ny 9:40 fametrahan-tanana nataon'i Jesosy zany ary de zay koa no ny angaviany reto vahoaka reto mba ho ataony am'ty lehilahy sady marenina no mona ity tsy zany mihitsy anefa no nataon'ny tompo iaho teo tsy no laviny Jesosy ity lehilahy ity zay manatona azy tsy ny laviny velively fa tsy zay tiany reto vahoaka ireto no ny tanterahan'i Jesosy a mba entina anasitranana an'le marary tsy zay nylazain'ny olona ny nataony manana eteta sy fanirina ny olona ary izany ny tiany ataon'Andriamanitra na ho tanterahan'Andriamanitra aminy toa mandidy mihitsy aza indraindray ahitatsika izany ny vaovao mahafalina ny filazantsara araka ny Joany ao amin'ny Joany toko 1:10 tokoa de mahita ny tantaran'ny Lazara isika ny nahafatesan'ny Lazara ka amin'ny tapany voalohany amin'ny vaovao mahafaly araka ny Joany io toko 1:10 de hitatsika fa nandefa olona ny anabavin'ny Lazara de Marta sy Maria zany ampilaza amin'ny Lazara hoe tonga avy ampilaza amin'i Jesosy azafady hoe tonga fa marary Lazara ary ireto anabavin'ny Lazara ireto zany de natsapa fa tena mafy ny aretina mahazo ny anadahany ka zay no natonga azy hoe apaka malaky an' Jesosy raha nytiana izy mirahavavy reto zany de tonga de teneo ihany Jesosy de nanapa-kevitra de niaraka tamin'ilay nirahana anasitrana ny Lazara
tsy izany anefa no nitranga fa hitantsika fa mbola nijanona andro vitsivitsy ny tompo jesosy zay vo nandeha ary hitantsika ny fanomezantsiny nataony marta any jesosy satria rehefa tonga jesosy dia efa maty efatrandro i lazara ary rehefa manohy mivaky teny isika dia am'ity toko faraiky ambin'ny folo ity dia milaza zany zavatra nitranga izany ny marta nabaviny lazara satria hoy izy hoe raha teto ianao dia tsy ho faty ny anadavy nanometsy ny marta ary tsy arak'izay nieritreretiny tsy inona ny zavatra nitranga tsy tonga dia tamy jesosy eny tsy arak'izay sitrapotsika ny zavatra mitranga sy ataon'andriamanitra ry hafa tsy zay hoe mety hoe faniritsika rehetra no tanterahan'andriamanitra tsy ny fihevitra izy mirahavavy reto i marta sy maria no fihevitr'andriamanitra tena samy hafa mihitsy marta sy maria dia nihevitra hoe sakana ny fahafatesana jesosy fa tsy zany navelan' jesosy ho avy ny fahafatesana niatra tamin'ny lazara fa tonga izy mba anehoana ny voninahitr'andriamanitra amin'ny fananganany any lazara amin'ny maty ao anatin'ny aretina isika ry havana na ao anatin'ny tsy fahasalamana ny amponantsika am'izao fotoana anarahantsika ny fandarana zao okotsika tsy hibaiko an'andriamanitra hoe tahako zao na tahako zao no fanirinay mba anasitrananao anay na anasitrananao ny ankonanay jesosy zao dia midina miasa sy trano zay tsy afaka andidy ny tompo am'izay ataony sika ry havana ary tsy voatery keo ange hoe fomba tahako zao hoe no anatanteran'andriamanitra ny fanasitranana atsika manana ny fiheviny andriamanitra ry havana oka atoky azy isika fa tsy takatry ny saitsika na ny fahalalantsika ny fahefan'andriamanitra sy ny heriny zay le famarinina voalohany azy amy raviravy tanana tsy fantatritsika ny planin'andriamanitra ny fomba hiasany fa tsy afaka hibaiko azy itsika tsisy olombelona afaka mibaiko an'andriamanitra ny fahamarinana faharoa tian'andriamanitra mpahirizana atsika dia zao eo amin'ny andiny manaraka fa 3:30 zao no voasoratra amin'ny anaran'i jesosy dia nentiny jesosy niataka irery lavitra ny vahoaka raha lehilahy ka no aronony tamin'ny ratsan-tanany ny sofiny ary nokasihany sady nasianyrorany lelany ny fahamarinana faharoa dia zao tian'andriamanitra ny miserasera amin'ny tsiraray avy natsony jesosy manokana ity lehilahy ity niataka irery lavitra i jesosy lay isembana ny fanatrika manokana tamin'i jesoa ity marary ity ny karakara azy manokana jesosy kasika ny sofiny kasika ny lelana nisy rora izany ny resaka manokana tamin'ny tompo jesosy misokafa tian'ny tompo ry havana tian'ny tompo jesosy no mitafa sy miresaka amin'ny olona tsirairay manana toerana manokana ny tsirairay eo anatrehan'andriamanitra ary raha nanomboka amin'ny fotoam-bavaka tsika dia voalaza fa andehan'ondriny zany sika zany ondriny ny mpiandry ondry zany dia fatany amin'ny anarany tsirairay avy tsisy miafina aminy mikasika ny tsirairay amin'ireo ondry ireo dia tahako izany koa
ny olombelona ry havana fantatra andriamanitra fantatry ny tompo jesosy hitantsika izay fiantsona manokana nataony jesosy raha ny antsony mpianany 12 lahy izy ndresahny tsirairay natsony tsy nisy hoe safy be mantsina fa ny tsirairay ny natsony ny vaovao mahafararaka ny joany 4 dia mbola hitantsika zany hoe tiany jesosy ny miresaka amin'ny tsirairay avy ao amin'io filazantsara araka ny joany 4 io dia miresaka manokana tamin'ilay vehivavy samaritany jesosy ry havana resaka manokana taminy izy mba ahatonga nyity vehivavy ty andray ny famonjena sy izary zany tamin'ireo mpiray tanàna taminy nyresaka manokana taminy jesosy ary tena nitafa jesosy ty vehivavy ty ary de tena nanara-po le vehivavy nanontany zay rehetra nanerin'ny fony tian'andriamanitra ry havana ny miresaka amintsika tsirairay avy ho atsika marary na tsika zay manana ankonana ao anatin'ny tsy fahasalamana ny fivavahana kristianina dia tsy fombafomba mpivavahana be izao ny tsy maintsy arahana fa ny fivavahana kristianina dia fifandraisana manokana amin'i jesosy avy any nazareta taka nitatsika teto tamin'ity lehilahy sembana sady marenina ny mona ity raisy ny tompo jesosy manokana taka ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana tao sikara joany 4 nyresahany jesosy manokana zay le fifandraisana manokana zay ny tiany tompo ary zay le fivavahana marina de ifandray manokana amintsika tsirairay avy ny tompo jesosy ry havana mila manao izany dingana manatona any jesosy izany isika ny teny frantsay moa de milaza hoe le christianisme n'est pas une religion mais c'est une relation personnelle avec Jésus de Nazareth tsy fivavahana hoe fivavahana ny finoana kristianina fa fifandraisana manokana amin'ny jesosy avy any Nazareta ary de zay no ambara sy toriana amintsika ry havana mandalo am'izay atao hoe fahaterahm-baovao izay ny tsirairay zay vo tonga zanak'Andriamanitra ary tsy misy serasera lalina sy mahitsy ary marina taka ny serasera ataon'ny rainy amin'ny zanany tian'Andriamanitra ho tonga zanany itsika ko mila mandray any Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika mitokana miaraka amin'i Jesosy manaiky iona aminy anolotra azy ny fiainatsika zay le fahamarinana faharoa tia ny tompo ampahirezana atsika afaka ataotsika tsirairay avy zany raha mbola tsy nanao zany dingany zany ianao de fotoana mamety zao fotoananao ny tompo anaiky azy ho tompo sy mpamonjy andray azy eo amin'ny fiainanao ary ny fahamarinana fahatelo am'izao takariva izao ditatsika eo amin'ny 7:30 am'tia vaovao mahafararaka ny marika 7 ity zao toko manko no voasoratra amin'ny 7:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ary dia talanjona zay tsisy ny olona ka vakivava hoe tsara avokoa no nanaovany ny zavatra rehetra fa sady nampalady ny marenina izy no nampiteny ny mona ny fahamarinana fahatelo ampahirezin'ny tompo atsika eto de hoe tsy miova Andriamanitra tsy miova izy tsara avokoa ny nanaovany zavatra rehetra
tsy miova andriamanitra raha vao manomboka ny baiboly ao amin'ny jenezy dia voasoratra impito izany hoe hitan'andriamanitra fa tsara zay nataony ao amin'ny toko voalohany amin'ny jenezy io raha mamerina mamaky izany isika de hitantsika fa hoe de hitan'andriamanitra fa tsara izany impito no miverina izany hoe hitan'andriamanitra fa tsara zay nataony ny salamo fa 7 salamo fa 7 ny andiny fa 8 de milaza fa soan'ny tompo sady mpanisy soa ny baiboly protestanta hatramin'izay moa de hoe tsara ny tompo sady mpanao ny tsara amin'ny diema izy de hoe soan'ny tompo sady mpanisy soa zay ataondritra de tsara daholo raha nanomboka ny fimbonam-bavaka izao ariva izao tsika ry havana de niaraka tamin'ny mpanao salamo nanandratra ny tompontsika tsika nanao hoe tsara ny tompo zay le salamo fa 100 ny andiny fahadimy hoe tsara ny tompo ny eky zany isika nanandratra ny tompo tam'izany fahatsarany zany sika izao no voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny hebreo ry havana efa itsika izy ty fa veriko vakina epistily ho an'ny hebreo toko 7 ny andiny 9 Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tsy miova andriamanitra ho atsika ao anatin'ny aretina de fantaro ry havana fa tsy misy aretina zay tsy nositranony Jesosy tamin'izy nitety any Palestina tsy nisy na de aretina iray ary ka hoe tsy sitrany Jesosy nisy tsy sitrany mpianany fa rehefa nentina teo amin'i Jesosy dia sitrany Jesosy avokoa ny marary rehetra ny aretina rehetra ary anjato taona maro talohan'izany fiaviany Jesosy tety an-tany zany dia efa nanambary Isaia mpaminany hoy Isaia mpaminany hoe izy Jesosy io no naka ny rofotsika sy nitondra ny aretitsika fahefany zany ary ny tanterahany oka tsy salasala isika ry havana oka tsy salasala tsika fa tsy miova ny tompontsika matokiry havana laso amin'i Jesosy hoe inona ny tianao ataony Jesosy aminao inona ny tianao ataony Jesosy aminao eo natrehan'izao aretina mahazo anao zao de minofa ho tanterahany aminao zany mba isehoan'ny voninahiny ty le voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika amen ivavaka isika ry havana Jesosy indreto izahay maneho fisaorana feno anao ianao lay Andriamanitra tianay le Andriamanitra tsy miova tokoa le Andriamanitra zay mampahery anay fa fievitrao tsy mba fievitray ary ny fievitrao de ny ahasoanay tsy miala am'izany ianao ary mampahery anay ianao satria tsy mba manilikiliky tianao ny tsiraray avy aminay ao anatin'izao aretinay zao de tsisy miafina aminao ary tianao mikarakaranay ianao le Andriamanitra tsy miova fahagagana maro ny tanterahanao ary mbola tanterahanao mandraka androany zany de misaotra anao zay Jesosy avozanay ny fanoloratenanay ary entinay to anatrehanao ny aretinay tompo sitrano zahay amin'ny anaranao Jesosy novanay zany vavaka izany amen misaotra an'Andriamanitra isika ry havana afaka niaraka ny ombavaka tam'izao tolakandro zao ary raiso ampinoana nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy le tompo sy mpamonjy atsika
rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo dia ilay Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy no andavorary sy ankahery anareo ary anamafy sy ampiorona anareo. Ho azy Andriamanitra ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anapako aminareo any havana ny fiadanan'ny Tompo Jesosy. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Pascal Mivady.